zany a ny karakarahan'le mihetsika ny média projet le mihetsika le hoe stop accident izay tanterahana rapitso 29 septembre 2018 amin'ny 6 vora maraina ary amin'ny sary amin'ny palais de sport Mahamasina ao Parvis au palais de sport Mahamasina ary amin'ny Parvis. Ny zavatra ho atao amin'ny fotoana io zany a misy ao ny point de rendez-vous, misy marche kely zany somary tanterahana marche silencieuse a izay olazako aminareo eto ny itinéraire zay ho ale amin'ny tsirairay zay ho avy eo. Manomboka miala eo amin'ny palais de sport Mahamasina tsika dia mandeha any Analakely a dia mahazo ny Beorivotra dia Jesosy Mamonjy a aty Akorondrano a dia mahazo ny rond-point Masay any ny rond-point dia Verina dia mahazo ny aty Akazomangy tsika avy eo a dia mahazo avy eo Verina Beorivotra dia Analakely dia tonga aty amin'ny point de départ aty amin'ny palais de sport Mahamasina. Amin'ny fotoana io ihany koa misy ny dépliant sy ny autocollant izay hozaraina amin'ny ireo olona izay ho avy eo. Dia autocollant moa zany a izay ho apetraka amin'ny automobile na moto na bisikileta na sarety na rehefa hoe moyen de transport zany. Misy koa le dépliant izay hozaraina somary misy fety misy lalana fety kely momba ny famoivoizana sy rappel kely ho an'ireo izay tondra zavatra rehetrarehetra zany rappel kely code de la route sy ny lalana sasy tena hoe tena ilaina. Manentana ny tsirairay izay na ny anatina club na fanatikana automobile na fanatikana moto na olon-tsotra na coopérative na mpandeha tongotra na mpitarika posy na mitondra bisikileta manasa anareo zahay ho tonga amin'ny fotoana rapitso io. Mitanjona amin'ny grande marche aloha zany a ho aseho fa hoe afaka ahena ny accident izay misy eto Madagasikara. Izany hoe mitanjona aloha zany hoe tsy hisy intsony izy fa ny tena zany aloha mbola mety ho sarotra fa dia tena hoe miangana ny hoe milina zany a ilina ny tena accident eto Madagasikara. Anao an'le marche atsika mba sady mahasilencieuse azy ny antony anaovana silencieuse zany a sady mba hoe fanajana ho an'ireo olona izay namono ny ainy na olona hoe naratra tanana ty accident raha mbola teto Madagasikara. Izay nga manontazona le hoe ataonay amin'ny stop accident.